miditra ao anatin'ny kion-dalana ampiakarana ny Madagasikara ilana ao anatin'ny lavaka izay mangitsokitsokitsika izao. Ka izay ny anantanana tonga anay nijoro satria araky ny zavatra izay efa nataontsika teny amin'ny kapisady izay efa fantatra anareo fa ny sous-officier anisan'ny nanampy ny fitondrana izao ao anatin'ny elana amin'ny fasarianana dia izay ny natonga anay nijoro satria mbola misy ny tara izay mbola matory any ambadika any. Ka raha androany zany ohatra raisina ny hoe rehefa atao hoe niaraka tamin'ny Andrajoelina firongony dia mila mahay manavaka ianao zany hoe niaraka tamin'ny Rajoelina atraiza dia inona ny nataony rehefa avy eo. Zany safidiny hoe hatramin'ny farany za tsy manaiky any Andrajoelina mena fahefana. Ny zavatra nisy nefa dia ity nandeha ny fifidianana tonga teo amin'ny fitondrana ery Rajaonary Mampiana. Nandeha ny rahapirenena tany dia efa nisafidy ianao solombavambaoka. Nilatsaka tao am-borobontany faharoa fahatelo tamin'izay roa ny lany dia zany fahatelo zany hoe voalohany amin'ny tsy lany zany zay hoe mbola misy traiky efa tsy ampy matoa zay ny safidy n'Antananarivo tamin'izay fotoan'izay. Dia teo nanomboka nahita hoe ilay fanaovana politika dia mila bazy tsy nanao ary fanina ny iverenany any Rajoelina mihitsy président Rivo Rakotovao. Inona nefa mivoka-drasy ilay ny ASVM daholo natakeny any Rajoelina rehefa tafaverina fitondrana. Marina fa natakeny ny tim fa ny ASVM ny tena nataony Azalamba. Pa izy efa nitantaraiko nareo samboriny ny mbola Joseph Rajoana pa ary ny ASVM koa niady an-trano tamin'ny fotoana io. Efa voailika mbola Joseph Rajoana tamin'izay fotoan'izay sy ny klinda rehetra niaraka taminy. Zay na tonga mbola Joseph Rajoana nanohana ny président Marc Ravalomanana taty amin'ny deuxième tour satria efa somary nangidoditra tamin'ny ASVM tamin'ny faraparany fitondrana ery Rajaonary Mampiana. Za moa tsy hiverina inona ny antony fa tantara lavabe fa voailika izy fa tsy vitan'izy voailika fa niampy rehetra koa voatery nitsoka daholo nirifatra nakany ivelany daholo ny tolomoana satria ninona tsy navita nanao arifana enao tsy navita nanao arifana ny fanjakanao androany amin'izay no vao miverina satria nisy satria tsy maintsy niverina ianao fa voaenjika ny elemanao ianao nefa n'olona tokony nitondra na nametraka ny mpitondra mbola zay ny système teto Madagasikara manana tanjaka foana par rapport amin'ny hafa zay olona mitondra mametraka an'ilay olona mandimby anazy. Zany ve ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena dia tako nytony skandale lany ry tony ray satony fa maninona ny amin'ny andron'ilay manimana avoakany izy dia satria misy calcul ho atao. Aveo manko za hidra am'le touche-pas zamy ozy nareo hoe ary lerina zany akipin'ny lery mason'ny lery fa le akaman'ny lery reo ne zany ahoany reo zany zao azafady aloha araky miteniko maly tsy fleurirako malala mihitsy ny andeha 1 millimètre carré na 1 centimètre carré ana espace na chance ahafahana andriamatoa andro Rajoelina iverina amin'ny fitondrana. Tsia io fitenena ny tolo ny adalan'ny hafa raha tafindambaka mainka efa mia dia nareo ve dia mieritreritra fantana anay zay sam'izay eo tsy mifampiteny za aloha tena miteny anareo fa miteny ary tsy mikoso maso tena miteny fa sasy entre nous ao anatin'ny conclave-na eo ao anatin'ny conciliabule-na eo mafana mangotraka tsy vola no mitondra hoe i tsy matanjaka ana izao fa misy ihany koa ny fahendrena. Tsy ahitana reka hoe iny andriamatoa fleurirako ty malalaka ny palandry ao miandry mihitsy io fa tratan'lery eto dora za mitapy ny zavatra ataony mety amiko daholo zara ny tokony anao io ataony io
anenjika an'ity totakely rehetra ity. Elle a du courage, hein. Elle a du peps. De za fa nandeha contre anazy. Zany tapo a. Vao mainka raha azoko telefônina izy, ka afaka miresaka aminy apprécieko izy ataovy. Ary mety ampiko mihitsy raha nabavy. Fa nga averinareo fa moramora no miady amin'ny olona mampiasa vola alatra. Amina tapitrisa amina miliara maromaro. Avy any Dubai izy migety azy. Ka raha tsy manana caisse noire ianao, raha tsy manana vola liquidité ianao, iadina am'izany, ny vola mpanjakana ndeha oloaranao roa ataonao loka sy rovotra ao. Tsy possible zany. Dia zany mba mieritsereta aloha sy mandinika ho anareo reny koa le matsafa hoe kivikivy zay. Ahoana ny edinao tonga dia mavita mizara 250 000 ho an'olona. Ketreo ty doriny pneu, ty nihira. Aiza nisy olona hiady momba ny jirony izy, hiady momba ny ranony izy, efa iny izy miaraka amin'ny zava-maneno ery ananiny ery. Iny ty le bafina sady iny ty sady azo andefa sakira no azo anaovana animation. Fotry na vidiny reny. Ava izy reny. Tsisy miracle io. Tsy maintsy mila vola liquidité. Ho anao zay mieritreritra hoe ino fa voonga ny Andry Rajoelina. Tsy vita voonga ny Andry Rajoelina. Mbola misy forongony eo. Ary forongony reo mamatra tena enao tompony. Mba moramora ve zany? Mba moramora ve zany? Manao ohatra fotsiny zao teneniko anareo. Teneniko anareo. Efa maro amindreo le aty ivelany amin'ny resaka diplomatie malagasy no abrogé. Fa io nahazo loza manko Ramatoa Christine Razanamaso ministra tamin'io. Ny abrogation fa mandeha any. Efa sonaviny Ramatoa Christine Razanamaso ny abrogation. Miandry tsisy toyany. Aile izy bloqué ny DRH tao aminy tao. Saboté ny SG tao aminy tao. SG taloha zany. Dia mety hiteny amiko nareo hoe ka tsisy suivi kosa. Marina zay. Fa ianao zany tokony matoka mpiasam-panjakana reto. Dia ataony le izy. Tsy vita amin'ny négociaire ralany ambadika any. Mampiady olona. Bloqué ny dossier. Raha tokony hatratra zany ianao amin'ny ambassade misy an'izao, misy an'izao. Efa mety voadio. Tsy kotiana tsonony amin'izany ny hoe ty olona ty tokony hody amin'izao. Fa mbola mahazo amin'izao. Ary misy koa ny intervention. Zany rehetrarehetra zany. Any ny tokony kombany. Amin'reto forongony reto. Raha ny kombatsika zany. Fa ny olona mitabataba ny ambadimbadika any. Avy aloha izy iteny. Fotoana amin'ny fitenenana zao. Fa raha ohatra ianao mahatsara veodona, dia ianao zany le zavatra na aza atao tsony. Ny zavatra kritiken'ny olona anao.
Loha izy tabatabany. Zay ny androany angambany fa manao velomany amintsika ato amin'ny YouTube satria ny YouTube tsy maheno ny hira zay alefatsika. Ny kabaron'ny filoham-pirenena teo zao tsy henonareo hoe ho finansien'ny Banque mondiale zato isan-jato ny fanamboarana ny université, ary mbola misy koa avy any amin'ny AFD zay ho an'ny fianaratso, ho an'ny digo orina kely eo, ho an'ny fampianarana eo zany, ka dia miandra zany tsika menakavy tsy manakana amin'ny fitondram-panjakana rehefa manao ny tokony atao nefa zany dia isaorana sahady laiavo manana olona irahana anatanteraka ny asany. Saotra indrindra mandram-peona amintsika rehetra ato amin'ny YouTube alefatsika ny hira mba ohatran'ny mba tiako izy ity. Ndao raka mantelma.